Simba zaza ankoatra ny fiara 4x4 marika Toyota takindreo depite manodidina ny telo na efatra tapitrisa ariary ny tambi-karama sy ny tombontsoa mety horaisindreo solombavam-bahoaka isam-bolana. Vola ohatrino no miala ny aposin'ny mpandohetra hanomezana fahafapo ireo isolo-vavazy eny amin'ny anteny meram-pirenena. Fandranana antsokosoko zana-tsokatra karazany roa miisa 220 no trahateky ny polisy ny sistany tena miserana mpiara-manidina Ivato androany. Valizy lehibe roa no misy ireo sokatra ireo ary teratany ezipsiana iray tao amin'ny sidina makany Kenya no nahatratrarana azy. Vahiny Andry Rarson ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu Jessica mpitsabo nentim-paharazana. Arak'izany ny firoborobony ny mpitsabo nentim-paharazana ankehitriny fa indrindra ny fisoloky sy ny famitam-bahoaka amin'izy ireny no resahana ao anatin'ity zanam-pandaharana ity. Niova endrika ny lapan'ny manjakamiadana natao anatin'ny alina iray fa tserovana ny fahiny tamin'ny alalan'ireo hira, kaly fahiny, kaly nimerina na hira tranainy. Ireo hira maneho ny kanto malagasy no novelon'ny tarika solika nandritry ny fanokafana ny fankalazana ny 20 taonany. Ny andindininy avy hatrany. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Sous l'égide de la Fédération des sports Auto-Malagas, le club FMMSAM vous présente la 8e édition du Rallye Total, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes saison 2014, le 16, 17 et 18 mai. Cette première compétition de l'année, avec son coefficient de 1,6, va vous emmener dans une aventure hors du commun, avec en prime une épreuve spéciale long de 54 km du côté d'Arivunmam. Et surtout la présence d'un village rallye, une grande première dans le domaine du sport auto-malagas. Sponsor officiel Total Madagascar. Transport officiel Ford. Média officiel Cool TV FM. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un beau chine. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et maîtresse. Baolai, toujours meilleur. Sous le haut patronage de la FMP, Ligue Nalamag, CBT, l'analogue organise un tournoi de pétanque, triplette constituée, le samedi 10 mai et dimanche 11 mai 2014 au CBT Mahamas. Sponsor RTL, partenaire média Cool TV FM. Infoline 032 05 910 53. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Société de production cherche des acteurs et des actrices de 16 à 50 ans en vue de produire une série télévisée. Envoyez vos CV avec photos 4x4 et photos sur pied à l'adresse email info@cool.mg ou à déposer directement au siège de Cool TV, route Dic, Aix-Somagel. Date du casting, samedi 24 mai 2014. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsy dina ny tokantranonao amin'izao alina izao manasanao indray anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV. Ho fanatsarana ny fifandraisantsika sy ny fampahalalam-baovao hanomezana fahafapo antsika mpijery sy mpankafy ny fahitalavitra Cool TV sy ny onjam-peo Cool FM manomboka ny alarobia 4 May 2024 ho avy izao amin'ny fitora sy sasany minitra no anarahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ny valora sasany minitra kosa nanarahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay mijanona ao amin'ny iray ora kosa ny vaovao mivantana raha itsika amin'ny atoandro na amin'ny onjam-peo na amin'ny fahitalavitra ary amin'ny valora alina ihany koa ny amin'ny onjam-peo ny Cool FM.
Fa ny pejy ny toe-karena avy hatrany no mboatsika ny fampalambaovao amin'izao alina izao. Zana-tsokatra miisa 220 no trantehaky ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato tokony ho tamin'ny 20 ora. Valizy lehibe roa no misy ireo sokatra ireo ary teratany Ejipsiana iray tao amin'ny sidina makany Keniana atrarana azy. Ny lazany teo anivon'ny polisy ny Sistany fa ankoatr'ireo valizy diplomatika tsy maintsy mandalo scanner ary savaina avokoa ny entana rehetra fanatetiana hoentin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Karazany roa ireto zanaka sokatra miisa 120 tratehaky ny mpitandro filaminana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireto. Sidina RKQ makany Kenya no natratrarana azy. Ny scanner tany amin'ny soto no nahitana tranga hafahafa tamin'ireto valizy roa ireto. Rehefa natao ny fizavana dia ireto sokatra madinika ireto ny zaitra tao anaty harona no hita tao anatiny. Teratany Ejipsiana iray no fantatra fa nitondra ireto biby ireto, saingy rehefa nantsoina dia tsy azo ilay olona. Eo ampanaovana ny fikarohana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Ejipsiana zay no hita tao anatin'ilay izy hoe nitondra azy nefa ilay olona moa vao nantsoina dia efa tsy tratra intsony. Eo ampanaovana ny fikarohana zany ny polisy nasionalina amin'izao satria efa azo ny anarany, efa mombamomba azy zany efa azonay amin'izao fa mbola mpikarohana zay. Ny volana Martsa lasa teo, teratany Rosiana sy Malagasy iray no tratra teny Ivato, saika hanondrana sokatra ny tsokosoko. Izao indray, teratany Ejipsiana iray no tratra. Hatramin'ny taona 12 mihoatra ny 2 ireo sokatra efa tratra ka naverina any amin'ny faritra sy toerana ny eviny. Manentana amin'ny fiaraha-miasa ireo mpitandro filaminana hitsaharana izao fanondranana ny tsokosoko izao. Ho fanampiana ny voalaza teo zany dia mangataka amin'ny tsirairay mba anome lorany vaovao hatrany ahafahana mamongotra izao fanondranana amin'ny fahanam-pirenena zao. Ankilany ny trangana olana teny amin'ny seranam-piaramanidina mahakasika ny fizavana entana. Amin'ny ankapobeny, misy ny antsoina hoe scanne sota ary misy ny atao hoe scanne bagage à main eny amin'ny seranam-piaramanidina. Ankoatrany hoe ambassadeur na ny premier secrétaire tokony handalo fizavana avokoa ny entana rehetra. Ny tondra fanazavana araka izany ny tompona andraikitra. Miditra zany ianao dia scanne sota dia faharoa scanne bagage. Ny zavatra rehetra zany dia tokony handalo eo anatin'io scanne io daholo. Fa kosa misy ny atao hoe valizy diplomatika izay misy traitement hafa mihitsy mandalo eo zany fa tsy misavitsika zany fa na iza nefa tokony ho savaina mandalo amin'ireo entan'ireo daholo. Tsisy hakanavaka io fa misy fotsiny zany zany tena hoe diplomatika diplomate zany iny zany raha ohatra izy ka ambassadeur sy premier secrétaire dia izay no tsy savaina. Fa eto amintsika moa misy manam-pahefana zany hoe président, PM, reo angamba ny manana traitement hafa kokoa hoe tsy savaina akory fa traitement hafa mihitsy. Ny hena 7,700 ny sokatra eto Madagasikara tao anatin'ny 10 taona raha ny tarehimarika nivoaka ny taona 13 Misa 4,700 karazana ny sokatra maneran-tany ka ny 5 amin'ireo tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Tamin'ny herintaona ihany, araka ny tatitra ny WWF, efa hatramin'ny 5,000 mahery ny sokatra avy eto Madagasikara izay tsy tratra raha tsy efa tany ivelany. Mazava aloha izany fa tsy mbola voafehy ny fihazana sy ny fitaterana ireto sokatra ireto mialoha ny atongavany eny amin'ny seranam-piaramanidina. Aiza ny ministry ny fiarovana ny biby, aiza ny ministry ny ala sy ny tontolo iainana, aiza ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny gendarmerie-pirenena. Raha tsy hisy mangirana ny tena fototry ity fitrandrahana sokatra tsy ara-dalàna ity, ho voapangatsy ho ela ho piraitsi-kombakomba izy ireo. Eo amin'ny lafiny politika kosa indray ny tanterahana androany teny amin'ny ivotoeran'ny mamparam-body vony ilay fivoriana tokony nataony alakamisy farany teo teny amin'ny Roxy. Tonga nitarika izany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina filompanorina ity vondrona ity tonga teny an-toerana ny mpanao gazety noho ny fandrenesana fa izy tsokevitra goavana hivohitra amin'izany. Tsy nentina ilaina sary sy feo kosa nefa ireo avy eo amin'ny mapara ary nandamafy fitondrana fanazavana momba izany androany. Tsakita teny an-toerana avokoa ireo mpiaradita amin'ny filohan'ny tetezamita sy ireo solombavam-bahoaka ny mapara. Ny tsy litsofiny teny Ambodivona nefa nahafantarana fa hanao fanambarana lehibe ny mapara amin'ny herinandro avy io mahakasika ny raharaham-pirenena. Ivereny amin'ny Carleton amory ireo mpiaradia amin'ny indray ve ny filoha teo aloha Andry Rajoelina mipetraka ny fanontaniana.
toizantsika kosa ny fampahalam-baovao amin'ny lafiny toe-karena ny fanovanan'ny rafitra eo anivon'ny fitatanandraram-panjakana izay nokiany ny prime ministra hatrizay no nahafahana manatratra ireo tanjona voarakitra amin'ilay boky kely 520 pejy namtinina ny politika ankapobeny ny fanjakana nentina teo anoloany ny solomavambahoaka omaly. Sarotra ny hatrarana ireo tanjona ireo saingy tanteraka raha toa ka mivonona ao amin'izany ny rehetra raha ny hevitry ny mpahay toe-karena iraisam-pirenena sy fitatanam-bola-panjakana iray nanontaniana Androany Fanatetiny. Politika pampandrosoana aingana na politique d'émergence toy nataon'ireo firenena tavaratra any amin'ny kantinanta aziatika no ahafahana mahatratra ireo teboka 120 mahasahana ny fanarenana ny toe-karena nentin'ny lehibe ny governemanta. Raha tsy ahivina fa nambogoavana indrindra ao anatin'izany ny fampiakarana ny arikarena fahobe ho 700 ao anatin'ny enim-bolana voalohany amin'ity taona ity. Ny fanovana lalana mifehy ny fitatanandraram-panjakana no fepetra voalohany takian'izany politika izany. Andraikitra izay tokony ho raisin'ireo solombavam-bahoaka aoriany ny fankatoavan'izy ireo ity politika ankapobeny ny fanjakana ity. Mampiditra entana ilaintsika amin'ny asa famokarana eto Madagasikara na teknôlôjia vaovao zany isan-karazany dia vonona avy ny fanjakana anala ny etra sy ny aba rehetra amin'ny fampidirana an'ireny eto mba azony mampiasa azy aingana. Tsy raha manaraka ny lalàna mantsika ny loi de finance ohatra dia tsy maintsy anona andraisana fepetra momban'izany kanefa vonanina an'izany hoe tsika. Izay zany ny fepetra anankiray hoe maraka an'izay tokoa raha ve le administration publique malagasy sa ireo no lasa hosakana ho an'izay fampandrosoana aingana tian'ny prime ministre ho tanterahana anatin'ny fotoana fohy izay. Tsy azo atao amboletra ihany koa anefa ny fanatanterahana izany no ny maritrefiny fampandrosoana tsy mijanona eo amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ihany fa ny fiantraika an'izany amin'ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona. Ohatra kaiky amin'izany ny ahazon'ny Madagasikara fa matsimbolatra amin'ny $2 miliara izay ampahadimin'ny arikarena fahoben'ny Madagasikara. Tsy midika ho fandrosoana nefa izany raha toa ka tsy manatsaratsara kokoa ny fiainan'ny 700,000 malagasy voalaza fa mahantra. Fa 400 io zara raha misy 500 raha ny totanisa ofisialy ohatra zao ny teti-bola tonga any amin'ny vondrom-bahoaka any amin'ny commune zany collectivité territoriale décentralisée zara raha misy 500 kanefa any ny tena isehoan'le fahantrano fa raha ny aty amin'ny foibengy raha jerenao nge ny mpitondra fanjakana rehetra ambony tsy tany manitra mihitsy Madagasikara na ny vola raisy na ny fitaovana ampiasainy. Efa maro ireo politika panjakana nentin'ireo mpitondra ny fandimby teto Madagasikara. Na avelom-boliny ankamaroany malagasy ny tanjona napetraka saingy tsy tanteraka ny ankamaroany anjararan'ireo ministera no mandrafitra ny programa nasy eo amin'ny sehatra hiadidiny avy ahafahana mahatratra ny viana ny prime ministre. Prime ministre malagasy tsy mahafehy ny fiteny malagasy fandarana asan'ny governemanta natao tamin'ny teny vahiny ireo no tsikera mafy ora maromaro taty aorian'ny filazana ny asa ho tanterahan'ny fanjakana atao anatin'ny 5 taona manaraka te Tsimbazaza omaly. Saika takona ny fanehoan-kevitra mahakasika ny tena votoatin'izany fanampanazavana. Efa nampozina ny tsy vitsivy-kevitra manoloana ny fandaharana asan'ny fanjakana no faritan'ny prime ministre omaly. Notsipihin'ny solombavam-bahoaka sasany kosa fa tsy mandeha araka ny tokony ho lara-pahamehana ireo politika ankapobeny nofaritana. Ny asa mbola lavitrezaka no tena nibahana tao anatin'izany raha toa ka ny resaka fandriam-pahalemana sy ny fampianarana ny zanam-bahoaka no tokony ho jerena maika. Anisan'ny voakina ihany koa ny momba ny fitsinjarana ny karama mampiasa panjakana izay tsy mbola voafaritra mazava tao anatin'ity programa nasa ity. Lizy tsy haiko tsony le lalàna mifehy, le gendarme, le maramila, le polisy hoe mpiasa panjakana fonctionnaire. Tokony izay le izy. Tsara karama be reo. Fa maninona mbola tadavina andamity risika rehefa tsy ho vita mihitsy zany le fiainam-bahoaka raha izay. Rehefa tsy mandeha andamity tsy andoha le andamity de risika zany any tanàna any amin'ny district any dia avela zany ho faty le vahoaka. Zavatra tsy mety fa tokony hoe rehefa andraisina devoir ambonin'olona izy hoe anjarako ho any tamin'rasana dia tokony izay hoe voakarama vahoaka vahoaka reo mandony karamanay fa ataonay ho asy eo. Faharoa amin'ny fampianarana. Raisina koa zany zao hoe karamana tsy mitovy samy mitovy zao samy fonctionnaire raisiko hoe taletsekoly talena CG any ambanivohitra any 1,200,000 karamana 7,70 ariary ny andamitena logement zany dia efa tsy mitony fa zany mandeha 10 km isan'andro mampianana bahoaka. Anankiray keo anatin'ny zavatra io ny resaka fampianarana hoe ny fampitovian'ny tanja
zay nentina programme taloha zany tokony hipetraka l izy hoe ajanony ty lycée français resaka vazaha ty fa aloha mba fampitana mba hifampijery fampitovinany ambanivohitra sy andrenivohitra. Isan'ny nahazo fanakianana ihany koa ny teninentin'ny Prime Ministre nanazavany politika mpanjakana ireo. Tsy ho azony 570 isanjaton'ny malagasy raha ny hevitry ny solombavam-bahoaka mampara iray izay nolazain'ny Prime Ministre. Tsy afaka ny andeha irery anefa ny fanjakana amin'ny fanatanterahana izany asa izany fa ilana ireo vondrikery samihafa. Eo amin'ny fanatanterahana an'io dia izay samy milaza hoe hosakotra ihany io na fomba nanazavany azy tsy hainy nanazava azy amin'ny teny gasiko. Nefa ny 570 isanjato malagasy tsy ho amin'ilay sotoavina malagasy ka zany misy fiatraikany zany. Raha hoe tondra programme anazy ianao na tondra tetika azo tanterahana ianao anga izy irery ny anatanteraka an'io. Tsy tefy maiky ary zavatra efa tsara homana ireny fandaharana asa nentin'ny governemanta ireny raha ny hevitry ny mpikambana amin'ny governemanta iray. Toky izay efa nomen'ny filoham-pirenena nandritry ny fampelezan-kevitra ireny raha nambarany saingy ny ilana fanamboarana sy fanitsiana. Satria zavatra anankiray io tsy possible no discours président zay nolaniny malagasy rehetra no andeha hovainao zavatra hafa tanteraka mihitsy zavatra tsy raha tsy hoe misy cohabitation ngamany dia manana ny programme anasany ireny Prime Ministre zay hoentin'ny mpanohitra ao anatin'ny gouvernement. Manoloana izany fanahoan-kevitra rehetra izany mbola hiverina eny amin'ny antenimieram-pirenena ny Prime Ministre Cool Roger handray ny sosi-kevitra avy amin'ireo solombavam-bahoaka. Amin'ny alatsinainy avy izao kosa ny fivorian'ny birao maharitra andinihana ny fandaharana mpotoana manaraka. Fa mijoro mpanohitra ny antoko avitra ho an'ny firenena nanomboka androany. Taoriany ny fanehoan-kevitry ny filoham-pirenena sy ny fandaharana asan'ny governemanta nentin'ny Prime Ministre omaly nandraisan'izy ireo ho an'ny fanapahan-kevitra io ametraka ny antony taratasy rehetra mahakasika izany eny anivon'ny ministera ny atitany ity antoko ity noho izany nanamafy izany fanambarana izany tamin'ny page Facebook ny sekretera jeneraly ny antoko no kandida filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 Lazara Zafiarson. Aorian'ny fanoloran'ny governemanta Cool Roger ny programa anasan'ny governemanta ny antenimieram-pirenena iny no ifantohan'ny adevitra momba ny tombontsoa sy tambin-karaman'ireo solombavam-bahoaka ireo. Tsy maintsy horaketina ao anatin'ny teti-bola 424 asiam-panitsiny izany efa entsika tamin'ny fiatomboan'ity fivoriana rahampitaona ity ny fitakiana fa tsy maintsy 4x4 marika Toyota no omena azy ireo ankoatry ny adivaritra amin'ny tombontsoa maro samihafa. Fanadihadiana. Efa nisy ny didim-panjakana nivoaka mamaritra ny tombontsoa sy ny mari-karama tokony ho azy ireo navoaka ny filan-kevitry ny ministra hatramin'izao tsy misy malala ny votoatin'io didim-panjakana io ny Entsimbazaza. Loharam-baovao iray no nainoana fa mitovy amin'ny votoatin'ny didim-panjakana tamin'ny taona 2007 mamaritra ny tombontsoa sy ny karaman'ireo solombavam-bahoaka tamin'izany no ampiarina amin'izao. Manodidina ny 4 tapitrisa ariary ny tambin-karama sy ny tombontsoa niraisin'ireo solombavam-bahoaka tamin'izany fotoana izany. Vola ohatrina no miala ny aposin'ireo mpandohetra anomezina fafampo ireo isolovavazeny amin'ny antenimiera. Aiza ny fitiavan-tanindrazana marina amin'ireo nidradradratra fa tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoa ambony ny firenena. Efa maro ireo tranganisy nanaratsy endrika ireo solombavam-bahoaka teto amintsika, mahatonga ny olom-pirenena tsy anana fatokisana intsony ny mpanao politika. Mitaky izany mangarahara amin'ny fitantanan-draharaha amin'ny ankapobeny ny firenena izany ny malagasy ankehitriny. Ialana amin'ny lalan-dririnina nahazatra ireo nampindramina fahefana hatr'izay. Tsy araky ny nanampoizana azy Morana Lamina ny teny 67 hectares nandritry ny fanaovan'ny unité d'intervention rapide na ny UIR be midina ho maly alina. Ankavitsiana sisan'ny fivarota-tokan'ny sokatra teny an-toerana efa nisy ny fampiomanana mialoha ireo mpivarotra ireo antony tsy nisy ny sahotaky Nandriana Rajanson. Amin'ny folo alina eto 67 hectares tsy takany nazatra ny idibara vitsy ny olona mifamezivezy. Fantatry ny mponina sy ny mpivarotra teto 67 hectares mialoha ny fidinana nataon'ny UIR. Resaka mifampipita no nanalana izy ireo izany raha ny fanazavana. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo fivarotana zava-pisotro nanokatra ny varavarany. Ety ivelany mihidy avokoa ny trano saingy ao anatiny feno mpisotro toka ihany. Anareo hoe tsy jeny, tsy efa heninareo raha tenena amin'ny tele sy ny rehetra io. Sa inona ny ao an-dohanareo ao? Matanareo matanty? Mazaka anareo? Isa le responsable madame? Malaky areo mazay dia maika hiasa madame?
Amboim-piona ny foko 20 eto Madagasikara malaza amin'ny asa ratsy 67 hektara sy ambodin'ny sotriny. Avy amin'ny fisotroana sy ny fidorohana zava-mahadomelona no mitarika amin'ny asa ratsy raha ny fanazavana ny mpitandro ny filaminana. Olona iray no nahatratrarina rongony tao anaty tongobolony nandritra ny fisavana. Raha ny lalàna tsy azo ataony manokatra fivarotan-toaka mihoatra ny amin'ny 7 alina. Antony tsy tsara ny be midina tahaka izao mandra-pisiny ny lalàna vaovao. Androany maraina nampitsoana teny amin'ny komisaria 67 hektara avokoa ireo tompon'ny bara tsy nanaiky hikatona tamin'iny alina iny. Ajanona amin'ny asana izy ireo raha mandatsy anara-dalàna. Misy lalàna mametra ny fahamamona satria rehefa mihoatra ny fetra izay tokony mahamamanao anao dia mahavita zava-doza eo anivon'ny fiarahamonina. Dia rehefa feno izay fepetra izay dia tsy maintsy raisina koa ny fepetra tandrify azy ho an'izay misotro toaka ka manatateraka zavatra hafa no ny vokatra izay toko izay. Vokatra 17 no tsy manana karatra. Iray tamin'ireo nahitana antsy, iray hafa nitondra matraky ary finosana rongony vovony. Mialohan'ny fanadiovana fahobiana tao sy no iray no efa voendaka vola iray tapitrisa ariary no lasan'ny navanina ny loza. Ahihiny mpitandro ny filaminana ho ilay nitondra antsy no navanina izany. Anova zavatra ve ny fisian'ny be midina tahaka izao afaka volana maromaro. Tantara mitohy. Porotsaka Tsitraporo 150 no nofaniny fanampiana ireo olona sahirana sy trabona no ireo loza ara-boajanahary ireo amin'ny ankapobeny no asany fitorany vokovoko manga malagasy nandritry ny 50 taona ny orenany teto Madagasikara izay ankalazaina amin'ny 10 taona ity. Fanamafisana ny asa fanaony nisy omaly ny fitadiavam-bola no tanterany tetsy amin'ny Carleton Nanosy isana natrika izany teny an-toerana ny filoham-pirenena era Jonary Mampiana Mivady. Fanampanazavana. Fentiny koa ozy hoe apio izy anampy dia misy fitadiavana ao anatin'izy ary be dia be no manolotra dia io moa zany dia ny zava-dehibe amin'izy mba ho tonga any amin'le andefasana azy ary zay no asehonay androany hoe anisan'ny organisation nationale ONG zany zay hatramin'izay na vita maneran-tany dia wasehonay andro zany fa mahazo zay dia tena manome mihitsy. Je m'engage ny fiteny azy moa je me forme et je donne zay moa izy. Kalony fahiny ny filazany maro kalony merina nahiratra any ihany koa no azo ilazany ireo hira no velomin'ny tarika solika no sikafana omaly tetsy amin'ny lapan'ny manjakamiadana ny fankalazana ny 520 taona ny tarika tanora ny 570 ny mpikambana eo amin'ny tarika amin'izao fotoan'izao. Ny andindiny avy hatrany. Solofo liankanto izay ny fanalavana ny hoe solika 520 taona ny anka tao anatin'ny hira maneho ny kanto malagasy ny tarika. Hira teatraly ny tena marina izay nalaza tamin'ny taona 570 hatramin'ny taona 570 no naverina indray 520 taona aty aoriana. Yeah.
sanganasa ny mpamorona novelomy ny tarika indray Justin Rajoro Nakarabe Manantsoa Andrianary Ratsianarivo sy ny maro hafa ny solika no feno 5 taona fa efa nifankalala antaonany maro ny aloha izany ireo mpikambana nanorina azy ankehitriny tanora ny 570 isanjaton'ny mpikambana. Anareo raha mijery an'ilay mpihira reo mihira reo zao dia tanora anankiroa daholo dia izay mihitsy ny izahana hoe anaparitana azy amin'ny tanora mba tsy ho very satria izay efa lehibe dia efa tsy afaka manao azy tsony ohatran'ny taloha. Dia mihaino an'ilay hira foana dia averimberina dia tsy moramora mihitsy satria na ny diska taloha tamin'izany fotoana izany azy efa mikasotsoka be fotsiny tsisy hira eno intsony fa matetika bruit no eno fa tsy tena hoe hira dia sarotra be mihitsy fa dia mila finiavana be ary ela be mihitsy vao mahira anankiray rehefa izany tsy matao akivy satria efa nivonina amin'izany zay. Voropotsy Etorlala Bakobakoroa Letakariva kely avako ane tsy mba misy tsy hodiso sy ny maro hafa fa tserovana ny fahiny fankafizana ny kanto malagasy izay fantatra fa tsy mba eny firy na dia amin'ny onjam-peo aza ireny hira teatraly sy kalony fahiny ireny na izany aza manana ny toerany ao anatin'ny kanto malagasy ny hira tranainy. Tsy azo avela avalon'ny tantara izy ireny indrindra manoloana ny fitobaky ny zava-kanto vahiny entsy ny fanatontoloana arak'izany dia zava-dehibe amin'ny ministeran'ny kolotsaina ny vakoka sy ny asa tanana izay andreketako ny maniry indrindra ny fiverenan'ny tanora ary ny fankafizany ny zava-kanto malagasy. Nisafidina manokana tamin'ity fanokafana ny Tonjobily ity ny lapany Manjakamiadana izay tamin'ny fotoanandro nanomeny sehatra ny kanto malagasy. Itoy hatramin'ny taona 2024 ny toapakalazana ary ahitana hetsika isan-karazany anomezana fafampo ireo zokinjokiny mpakafy hatramin'izay sy ireo tanora aty aoriana. Malona ny fisolokiana maro ataon'ireo milaza azy io mpitsabo nentim-paharazana mampimenimena ny olona ankehitriny satria ireo izay maka vola be ary lasa manan-karena tampoka eken'ny ministera nefa ny fisian'ireny mpitsabo nentim-paharazana ireny fa iny ny Andry Rarson anatin'ny zanam-pandarana question d'actu Jessica mpitsabo nentim-paharazana. Miarahaba ary mankatsitraka anao hatrany manaraka ny question d'actu fandaharana zanam-pandarana izay arahanao isaky ny aoriana ny vaovao amin'ny valora sasany toy izao rehefa sabotsy ny andro. Resabe fimenomenomana eny anivon'ny fiarahamonina mihitsy ny mikasika an'izany atao hoe fitsaboana nentim-paharazana sy ireo mpitsabo nentim-paharazana ireo satria dia misy no milaza fa misy loka izy ireo tsy mahavita ninina akory ary misy moa no tena manitrikitrika mihitsy fa dia hoe misy mihitsy manan-karena tampotampoka amin'ireo milaza azy io mpitsabo nentim-paharazana ireo. Antony nanasana vahiny ao anatin'ity question d'actu izany dia tsy iza fa i Jessica izay mpitsabo nentim-paharazana eny Mandrosoa Ivato eny. Miarabanao Jessica. Ya miarabanao Andry dia miaraba mijery ny Kolo TV rehetrarehetra. Amin'izay hoe fitsaboana nentim-paharazana indray mampitsabo nentim-paharazana anao izay io le resantsika mihitsy amin'izay le hoe resaka amin'ny fisolokiana eny anivon'ny fiarahamonina mahatonga izay resaka izay be dia be no menimena amin'izay ahoana no valiny Jessica. Ya, izay resaka hoe fisolokiana zay moa zany raha vao resaka hoe fitsaboana nentim-paharazana dia misy foana no miresaka izay resaka fisolokiana zay. Le fisolokiana moa manahoana le endriky le fisolokiana. Le endriky le fisolokiana zany dia misy le ohatra izao hoe maka vola amin'le olona dia avy eo nefa le olona tsy sitrana akory. Ohatray zany le antony tena mampimenimenina ny olona matetika amin'le resaka fitsaboana nentim-paharazana. Raha ho an'ny Jessica manokana hitanao mazava tsara ny angamba reny isaky ny efa betsaka angamba ny olona mahafantatra anahy ary misy koa mbola tsy mahafantatra. Mazava tsara zany le resaka fitsaboana nentim-paharazana raha ho an'ny Jessica manokana ny anange asa tanana ny alohan'ny olona. Ao tsy mbola nisy olona zany tao nangalako ariary hoe ameo an'izao fa tena miasure anao fa tsy maintsy sitrany ianao raha vao manao an'izao. Mifantatra moa zany ihany koa nandalo teo ihany tena mampanao gazety dia hoe maro dia maro tokoa le olona tonga aminao midodododo aminao ny olona misy amanjatony mihitsy zany isan'andro
dia eo ihany koa ny filazana misy olona milaza hoe vao tonga ao aminao fotsiny reo dia tonga dia tsy mijery azy akory ianao tsy manao le constitution dia hoe fantatrao le otrika aretin'ilay olona hoe zao ny zavatra mahazo an'ilay olona marina ve zany filazana zany ia hitanareo nareo mpanao gazety nga mange efa nasaiko nanatry maso an'ilay zavatra mitranga teny zany mba tsy hitenenana zany hoe tena pisoloky ty vehivavy ty satria hitanareo tsara ngama ao tsy hisy consultation ary ny antony mampatonga an'le hoe tsy miresaka rehefa tonga eny amiko hitanareo tsara ngama fa ny olona eny amiko rehefa tena tsy hisy client roanjato ngama raha hoe zay ny tena tsy hisy client eny amiko so dia manao mazy ary Jessica non Jessica tsy manao mazy fa zay le pouvoir zany zay le pouvoir ananana zay le hoe don naturel nomen'Andriamanitra le izy ahafahana manasitrana manatanteraka ny adidy anasitrana ia ny tsabokolona zany any tsy hisy sanatriko ry hoe miantsoantso aniza na miantsoantso aniza fa amin'ny alalan'ny otra amin'ny alalan'ny otra avy miotra le olona dia misy loharano ao io loharano tsy mety ritra ary misy menaka manokana zay le menaka zay zany io menaka io zany avy any Inde ary misy fomba anamboarako anazy io rehefa tonga eto Madagasikara tsy mety raha tsy avy any Inde le izy zany iny fitsaboana na manokana satria menaka any zany hitako fa hoe mapety an'le olona dia zay ny antony anafarako anazy ary rehefa tonga eto io mbola misy fomba anamboarako anazy zay hoe secret professionnel ary le loharano tsy mety ritra ahoana nahatonga anazy tsy mety ritra ia le loharano io zany tamizako mbola tsy mitsabo dia efa fatsakananay izy io zany loharano satria zay eny atambaro mipetraka matetika hitanao moa eny atambaro misy loharano dia io loharano io zany efa fatsakananay hatramin'izay dia hatramin'ny sehoan'le anjely tamiko zany satria zay zany nampatonga na mitsabo ny sehoan'anjely fanomezam-pahasoavana le izy ahafahako mitsabo ny olona rehetrarehetra dia nitsofony rano miaraka tamiko dia zay mahatonga anazy hoe loharano tsy mety rehetra tiako tenena hoe araky ny efa ianareo ve eken'ny fanjakana ny fijoroanareo hoe mpitsabo nentim-paharazana io ia matolo zany raha ny tenako manokana matolo zany le hoe mijoro dia misy mikarakara taratasy avy any ministera mihitsy fahasalamana ministera amin'ny fahasalamana zay ny afahanay manao an'ity ary za mpikambana ao anatin'ny mpitsabo nentim-paharazana ianao ve manamboatra vintana manamboatra tsy fantatro ohatra zany be dia be zany ny olona jery amikaratra zay zany le nazavaiko hoe amin'ny alalan'ny otra ihany ny fomba hitsaboky zany dia misy zany le olona be dia be dia izy fanantenana eny satria manantena hoe tonga eo izy dia hiresaka aminazy adiny firy eo alohana hoe olo ianao jerena amin'itynao drany tsisy an'izany eny aminay 2 minitra na 2 minitra ny anjaran'ny olona ray raha betsaka indrindrany za sady tsy manamboatra vitana ny tsy mitady vadiny tsy mampanankarena fa mpitsabo mijanona resaka mpitsabo fotsiny amin'izay hoe fitsaboana zay ohatrany mbola manitikitika ny saiko ihany hoe ahoana moa zany tena andreseny Jessica lahatra mihitsy hoe zany zavatra ataony Jessica zany dia tsy misy zay averiko foana hoe tsy misy fitaka zany tsy misy ina be dia be loatra mantsy le izy ahoana ny ilazanao an'izany ny antony ilazako an'izany zany porofon'izany reo vahoaka be dia be manantona anareo manaraka an'izay koa ao aminangy tsisy akinafinafina zany tsisy zavatra afempeninao miditra vany le olona mahita amin'ny fitaovana ampiasaiko ao loharano sy menaka inona moa no antony ny antony tenenenao hoe pisoloky de toute façon za tsy nakariary tany amin'le olona hoe alefaso ny consultation aloha zay ianao vao raisiko hitanao tsara nge misy mandrotraka ao 500 ary 100 zay fony fa ny zavatra mba teneniko fotsiny zany any le olona mitsabo tena amina le mandrotraka ny hitanao zany ohatry ny karazana rakitra any am-piangonana io zay foiny aloha dia misy amin'ireny olo ireny zany mandraky nefa zay foiny aloha mbola tsipitsipiny ihany le izy eo zany tsy maintsy miteny hoe rehefa tsy androtraka dia aza mandrotraka fa oriko fotsiny ianao dia mahazo mandeha fa le izy aza tsipitsipy fa mba misy asiny le zavatra io ary raha misy zavatra tsy vitany Jessica ve amin'ny hoe mampikambana anao anatin'izay mpitsabo nentim-paharazana zay misy zavatra ohatra tsy vitanao ve dia misy fiara-miasa amin'ireo samy mpitsabo inona moa le zavatra tsy vitako rehefa resaka tsy aretina zany dia efa tsy miditra mihitsy ahako anisan'izany ohatra zao hoe misy olona zao ohatra hoe te hanamboatra vitana dia oza hoe non za tsy manao an'izay fa manatona ny ito-mpitsabo ito fa ito ny mahay an'izay na manatona ny ito-mpitsabo ito fa ito ny mahay an'izay ohatr'izay le izy za zany tsy mba manana saina hafahafa mihitsy hoe efa zavatra tsy ataoko dia mbola ifikirana atao ihany satria iny zany le ifotoran'ny olona ianao avy eo hoe pisoloky fa rehefa zavatra tsy ataoko dia efa alefako mamonjy mpitsabo hafa atsoko mihitsy zany le mpitsabo satria matetika moa zay mpitsabo nentim-paharazana hitanao mifankafantatra ny sasany dia atsona le olona iny hoe misy olona nalefako any aminao any dia reo olona reo koa rehefa zavatra hitany hoe tsy ataony alefany manantona ana le olona anisan'ny ohatran'ny mahagaga ihany koa mahagaga hoy satria
ao anatin'ny ray minitra sy 3 minitra ianao izy anao dia efa avy mavita manotra olona anankiray mavita mitsabo olona anankiray misy ny olona aminao anjatony araky ny tenenao to raha kely indrindra dia ronjato izany hoe nefa ianao koa ao anatin'ilay hoe fandaharam-potoana lazain'ny olona ihany koa zany hoe tsy mandray ianao tsy miasa ianao rehefa larobisy sabotsy sa ianao mamonjy doany amin'ireny fotoana ireny sa hoe manamboatra tsy fantatro makany amin'ny masina sa le izy aloha zany tsisy resaka hoe masina sy resaka doany larobisy sabotsy fotoana tsy asako inona ny antony tsy mampiasa anazy satria tamin'izaho mbola mianatra dia larobisy sabotsy amin'ny mandeha mianatra rehefa larobisy sabotsy amin'izao fotoana izao dia nitazomiko zany izay fotoana izay hoe tsy miasa mihitsy rehefa larobisy sabotsy zany manao ringby eny amin'ny tany menabena any Malakama zany ahitana manokana ve le safidina hoe manao an'le hoe sport matanjaka toy ny rugby ny antony safidiko an'izay zany satria zahako hitanao ohatra nazao fihetsika zao ohatra ny lala toetra za tsy za tsy dia tia miaraka amina vehivavy zany iny ny antony manokana iny tsy hoe ny vehivavy ny tsy tiako fa tsy mavantana anahy miaraka amina vehivavy bandy kely daholo ny namako dia iverenana ihany le larobia rehefa larobisy sabotsy manao ringby avy manao ringby dia mandeha mametsena dia na rehefa tsy manao ringby dia mihinan-kanina fotsiny ataoko amin'iny tontolo andro iny ao an-trano inona ary ny tena hoe mampiavaka ny Jessica amin'ireo rehetrarehetra natao mpitsabo nentim-paharazana satria misy maromaro ianareo anatin'ny fikambanana io raha tsy diso hoe mahatratra hatrany amin'ny 30 mahery era Madagasikara mihitsy misy hatrany amin'ny faritany mampiavaka anahy fotsiny ngamba dia tsy haiko hoe zahako tsy maka vola amin'ny olona somary aingakaingana le fomba fitsaboko aingakaingana tiako tenenina zany hoe tsy mijanona ohatra zao hoe ohatra tsika senao zao dia tsy miresaka ohatra tsika senao zao rehefa mitsabo fa tonga dia manotra dia sady manotra miteny ny aretina miteny ny fanafody ampiasaina ohatr'izay le izy dia izay zany no mampiavaka anahy amin'ireo mpitsabo ireo mokonko hitanao moa tsisy vola loha aminay fa ny menaka sy ny tambavy tsy maintsy vidina satria misy dépense amin'io efa sady tsy ando efa sady tsy maka consultation misy zany ny olona mbola menimenina eo amin'ilay fividanana menaka sy tambavy mbola misy menimenina satria ohatrany hoe tsy haiko ohatrany hoe ahoana moa zany ny fomba fiteny anazy hoe efa tsy asaiko mandoa consultation izy efa tsy asaiko mandoa vola amin'le ohatra menaka sy ny tambavy kosa tsy maintsy vidina fa misy dépense ny angalako an'iny za tsy manome gratuit mihitsy tsy manome gratuit ianao ary eo amin'izay hoe misy garantie ve le izy tsisy garantie any aminay ao konko zany anampiko an'izay teninao zay mbola manana hôpitaly aho manana hôpitaly kely aho io hôpitaly kely io zany tsy sanatria hôpitaly mitovy ny any amin'ny dokotera akory hoe misy sérum na misy anina fa trano tsotra fotsiny afaka mipetraka ao ny olona avilavitra zay te hitsabo mbola elaela zany dia misy trano ao tsy hofaina izy io misy jiro afa mipetraka fotsiny ny olona zany hoe misy mpiara-miasa aminao maromaro zany miaraka aminao mijery ny olona sa ianao rehetra za tsy misy mpiara-miasa amiko zany ny mpiara-miasa amiko ngamba dia olona maka numéro fotsiny zay ihany fa za tsy misy miara-miasa amiko manafetra moa ny fotoana inona mety hoe mba afatra horesahanao ny mpijery ny question d'actu ary indrindraindrindra amin'izay hoe maro lasa misy an'le hoe fisolokina izay resaka fitsaboana nentim-paharazana zay amin'izao fotoana ny afatra tiako ampitaina zany dia hoe ho an'izay olona liana ka te hanantona anazy zany dia mandrosoa ivato ilay toerana dia izay larobisy sabotsy izay zany tsy miasa dia amaranako anazy ngamba iandry dia isaorako be dia be zany aloha le olona nanatitra ny saroko sy ny akanjoko tany amin'ny mpitsabo mitovy aminay izay saika hanaovana lasa-dalana tanteraka kanjo sady very vola izy ny disy programme fa nomeny olona misy ve zany fifanenjehany aminareo samy mpitsabo le izy tsy nentim-paharazana misy mifanenjika fa misy koa nefa miara-miasa dia nisy olona nanatitra n'io akanjoko sy sary koa zany tany amin'io mpitsabo io dia mba hanaovana lasa-dalana kanjo nomeny le mpitsabo anazy izy dia sady disy programme le olona mivery vola fa mbola nitahian'Andriamanitra ary mbola mavita ny asako soamantsara fa tsy lasa-dala araky ny eritreretany azy misaotra ny Jessica ankasitranako ianao nanaraka ny question d'actu amin'ny sabotsy indray mitondra vaovao aminao amin'izany question d'actu izany aorian'izao fampahalalam-baovao izao nanarahinao ny fandarana alalino iarahanao amin'ny Nandriana Rajanson anatin'ny tontolo ny mpamonjy voana ny tena kosa metraka ny veloma ao amin'ny rahampitso indray veloma tompoko